Ny asabotsy teo no natolotra tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny kianja Juventus Ambonorina Sabotsynamehana. Ny kandida ben'ny tanàna eo amin'ny komuna Sabotsynamehana. Sitraka Andrianarivao, laharana 5 avy amin'ny mouvement Gasikara. Tonga teny an-toerana nanolotra azy ny filohan'ny MG na ny mouvement Gasikara, ny député Gasikara Fenso. Koa ambarana fomba ofisialy ary ny kandidatsika eto amin'ny komina Sabotsynamehana dia Andriamatoa Sitraka sy ny pralista amin'ny Metsikatiaka maty izy tompoko. Tamin'ity fotoana ity no nanaovan'ny kandida Sitraka Andrianarivao favoniny izy ny hitondra ny fampandrosoana mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Anaony tsara indrindra, anoy izay tsara efa vitako sy izay zavatra efa nataoko ho an'ny vahoaka ny Sabotsynamehana. Manome toky anareo eto Sabotsynamehana koa fa tena ho ben'ny tanàna mendrika hitondra ny tena fampandrosoana ho amin'ny fanaraka amin'ny vanim-potoana izay iainantsika izao. Vahoaka maro no tonga nanotrona ity fotoana ity. Amin'izao fotoana izao dia efa hitantsika ety ambony aty ry zareo Matsika rehetrarehetra izay tonga eto andao sika hanao an'ny fotoanantsika izay atombokontsika. Mialohan'izany anefa dia nisy ny fitetezana ny tsena teo amin'ny komuna Sabotsynamehana. Nisy ihany koa ny lalao famaranana baolina kitra fifanitsanana teo amin'ireo ekipa Isapokotany.